Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Solombavamboaka valopolo nandany lalàna amin'ny feny serasera teny anivon'ny antenimieram-pirenena alina. Tapitra ny tsipahan'izy ireo avokoa ny fanitsinana entin'ny mpanao gazety. Naneho ny heviny mahakasika ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny serasera teny anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa ny mpanao politika, mpanao gazety, fiarahamonim-pirenena ny olon-tsotra eny hatramin'ny mpanakanto aza. Tontolon'ny politika tokony anana ideolojia ary anaja ny lalam-panorenana ny antoko rehetra hoy ny filoha nasionaly ny antoko havana. Ny fomba fijery sy ny fomba fiasany tokony ovaina hoy kosa ny filoha nasionaly ny antoko monima. Mitaraina ihany koa ny mpitatitra amin'ny fiakaran'ny vidin-tsolika, manampitrotraka izany ny vidin'ny kojakoja samihafa, tsy afa-manoatra ny mpanjifa manoloan'ny fiakaran'ny sarandalana. Any ivelany, polisy 4 ny fantatra fa maty, olona 7 kosa naratra mafy ary olona 3 no nitazomina vonjomaika tamin'ny fifampitifirana nisy tao Dalasy. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tirelirany Canal Plus ny sabotsy mahery ny 324 millions FMG. PMU izy amin'ny lalao ihany no mahazo. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JYO, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino ny loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura miny, amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le primokat ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra amsi? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces.
Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Tirelirany Candy Plus misabotsy mahery ny 324 millions FMG. PMU, izy amin'ny lalao ihany no mahazo. miarabanao ndray tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao Cool TV izao alina izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia araka ny lohateny vaovao teo dia solom-bavamboaka 20 no nandany lalàna amin'ny feny serasera teny anivon'ny anteny mera-pirenena alina tapitra ny tsipahan'izy ireo avokoa ny fanitsiana nentin'ny mpanao gazety fanadadiana ataony zo rakotondrina. Solom-bavamboaka 20 no nanoana sy nandany ity volavolan-dalàna amin'ny feny serasera ity teny anivon'ny anteny mera-pirenena no tsipahandreo solom-bavamboaka avokoa ireo fanitsiana maro nentin'ny mpanao gazety tao anatin'ny ilay memorandum sy ireo nentina tao anatin'ny asambomera. Mba entrentsika ihany hoe tsy azo afina zany le licence maty le olo maty miaraka amin'izay le olona zany nefa tokony atao hoe afaka mandova zany ny zanany na ny mifandraika amin'izany ka le fanitsiana nataonay zany mba amporobobo ny fandrahana eo amin'ny azy aveko indray mandeha ny anankiray zany miteny fa hoe rehefa maty izy dia mijanona eo le radio sy télévision fa ny anankiray mba ohatra ka hoe maty izy ny zanany mbola afa misitraka manohy ny asa olombelona tsika tompoko azafady mangataka ny fanomanantsika amin'izay soaabetsaka. Termo de sapendo che sono maro e fuoco ka rehefa maty olo marina fa eo ny radio sy ny télévision izy nagnano convention tamin'ny fanjakana sy misy fandovana zany magnano vaovao koa ary mba amin'izay mba manana chance koa ny zanak'olo somanga mba manakare ohatra olo manana anazy iay voa avelemo version originale zay ireo solom-bavamboaka miara-mitantana amin'ny fitondrana no isan'ny tarika izao fampantaniana ity lalàna feny serasera ity izao izay ahitana ny HVM, ny leader fanilo, ny avi sy ny sisa. Ireo solom-bavamboaka ireo izay milaza ho tsy mila ireo haino manjery tsy miankina. Fa ty gazetindreo ty tsy avy aminay anakafy any zay fa le vola zay tsy avy amin'ny ministère sy mahazary famitafodrafitrasa any zay tena midina fotony any ferreo zany filana voasiarina andreo io ka nanandry matoforoa gagagaga ihany ao ty amraiky ty satria tsy miaka amin'ny fiainan'olon'olo zany ny gazetindreo ty marina fa ilaina izy io mafa aby le radio nasionaly sy télévision nasionaly io mahavy aminay any zany. Tsy afa miala amin'ny mpanao gazety kosa nefa na iza raha nambaran'ireo solom-bavamboaka sasany izay manohana ny hetsika nataon'ny mpanao gazety. Nasesika botolo fotsiny ihany ity lalàna amin'ny feny serasera ity raha ny nambaran'izy ireo. Atsarovinareo fa mpanao gazety foana ny voateniteny fa mba manahoana le vahoaka any amin'ny faritra lavitra ty Madagasikara ty ny radio mpanjakana ihany no manena an'izany filana araky ny vaovao zany manerana Madagasikara. Izany zavatra zany, zany tokoa ve zavatra n'ilay vahoaka tany, zany tokoa ve zavatra narafitra ireo tany
ary zay natonga anay nangataka ny hoe dinio tsara fa ny vahoaka any aminay koa dia mihina vaovao ara-potoana sy tena marina arak'izany. Dia ny hoe nangataka mba hisy fotoana tokoa tamin'ny azomaty eo atsika dia nanapaka atsika solombavam-bahoaka hoe ahembotra ary ny filozofia mitondranany hoe ahembotra izy raha salana nanapaka nanangatana tamin'izany fotoana zany tsy hoe akory hoe ahembotra ny talata hoe tapahana ny zoma dia ahembotra ny talata raha fazahoko azy sy nanangatana tokona ndraiky raha fanangatana zay atao fa izaho kosa dia mahita hoe sisy tontolo loatra ity raha ity. Ny zavatra mampalahelo fotsiny fotsiny hoe maninona no potehana ny sotoavina malagasy tsy sitrapony mpanao gazety no andeha ilaza ny zava-misy satria raha tsisy mpanao gazety tsy azonao ny vaovao rehetrarehetra ny arekelatranany député ato sy alala zany hoe voalohany zany raha dinihana le zay mahatonga ankisaroto ny teny teo ny teny hoe aoka janony fa tsy mendrika ny assemblée nationale ny fanaratsiana mpanao gazety. Isan'ireo nanoana ny fangatahany mpanao gazety ihany koa ny avy ao anivon'ny antoko mapara izay naneho tsy fankasitrahan'izy ireo izao fanaovana amboletra sy fanerena andany ity lalàna tsy ampifandiniana ity. Izy ireo izay nivoaka ary tsy nanangatanana tamin'izao fandaniana izao. Sady présidence sy teny sy ny fahalalana maneho hevitra ny faritra mazava zany ao amin'ny lalam-panorenana andalana fahafolo. Fantatrareo no mahasatroka azy rehefa avy eo. Ankehitriny nefa dia aroso maimaitra aran'amboletra ka tereko masaka sana voalobojazy ity volavolan-dalàna lahana faharaika ambin'ny folo mikasika code de la communication ity. Ka noho izany izahay solombavam-bahoaka ao amin'ny vondrona mapary dia manambara horetany retanitra fa tsy afaka ilay sy kombakomba amin'ny fomba famonoana mivantana na ankolaka ny zo fototra aintebeny demokrasia koa mitsipaka tanteraka izay ho fandanina ity code de la communication ity misaotra tokolavatra sy tatokovava. Sobrano ramatoa solombavam-bahoaka satroka ny solombavam-bahoaka ijo. Président. Efa menao fitenenana dia matofilo dia manajanao ary manona tanteraka amin'izay fitsipahana ankitrano amin'izao fanitsakitsahana ny demokrasia Sobrano ramatoa solombavam-bahoaka solombavam-bahoaka ijo. Ny zava-misy lany ilay lalàna amin'ny feny serasera izay tsy nisy niova fa ireo efa nolaniana sy nampitarainan'ny mpanao gazety sy ny maro hafa tena anivony anteny merandolona ihany. Raha io lalàna lany io ho lasa toy ny vaovao manasafosafo sy misolelaka ny fanjakana tahaka ireny mitranga ny Kore avaratra ireny avokoa ve izany ny vaovao ho alefan'ireo ainao manjery sy ny gazety manerana ny nosy. Aza ho aiza zany ny fahalalahana manangom-baovao sy ny manome vaovao ho an'ny vahoaka malagasy, fahalalahana izay zo fototra ao anatin'ny lalam-panorenana araka ny voalazan'ny andin'ny faraka amby folo. Fanontaniana mipetraka ihany koa manoloana ireo solombavam-bahoaka ny hoe tena sitrapon'ny vahoaka any amin'ny distrika tsirairay avy ny avian'ireo izay nandany ity lalàna ity ve ny tsisy ny aina manjery afa-tsy ny TVM sy ny RNM any an-toerana. Sitrapon'ireo vahoaka ireo avokoa ve ny ho voakejany ity lalàna feno teritery indrindra amin'ny fanehoan-kevitra ity. Raha ny zava-misy aloha maty no vonoin'ireo solombavan'ny gouvernemanta misa 20 ireo ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra malalaka eto amin'ny firenena. Manoloana ny fanaliniana iny lalàna amin'ny feny serasera iny dia fanamelohana avy hatrany no nataon'ny mpanao politika sy ny mpandinika politika amin'ny hevitr'izy ireo. Fanadinina nataony zo Rakotondrinatrano. Masika ary napakapeo avokoa ireo mpandalina politika sy mpanao politika nanontanianay androany manoloana ny fanontanian'ny solombavam-bahoaka ilay lalàna amin'ny feny serasera izay tsy nasimpanovana afa-tsy ilay andin'ny 2020. Famonoana ny asa fanaovan-gazety sy ny demokrasia ary ny fahalalahana amin'ny teny nataon'ny solombavam-bahoaka omaly iny raha ny nambaran'ny filohan'ny antoko politika AFP androany ary tsy azo ekena ny fanaovan'ny solombavam-bahoaka sy ny fitondram-panjakana izany. Hatramin'izay dia ny fihetsika, hatramin'izay dia ny
appareil d'État na ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony no nampiasaina no an'izay teritery samihafa zay fa amin'izao fotoana izao amin'izao fitondrana izao zany dia ny ofisialisena misy ilay izy ho tonga lalàna ilay dijadona zay zany ilay fandevenana ny démocratie zay teny anivon'ny lapan'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona ka malahelo ny AFP satria zavatra efa nialantsika lavitra be zany tany amin'ny taona 70 tany ho any 790 nefa miverina amin'izao fotoana izao ho anay eto anatin'ny AFP dia heverinay fa zava-dehibe indrindra ny fifampidiniana kanefa rehefa sarotra moa ny fampidinika efa nanao ny izay mba hitany mpanao gazety sy ny olom-pirenena rehetra dia fa raharaham-bahoaka zany izy ity fa tsy raharahan'ny mpanao gazety intsony zany fa raharaham-bahoaka heverinay zany ato amin'ny AFP dia zay mbola mitazona ny teninay tsy possible intsony no anohy zany Andriamatofilosy izao fitondrana izao ho an'ny fitantanana amin'ny firenena mbola tazo. Famonotera ho an'ny mpitondra amin'izao fotoana izao kosa no andraisan'ny vahombe izay sady mpandinika ny fiainam-pirenena no efa nirotsaka ho filoham-pirenena ihany koa tamin'ny taona 2012 iny zavatra nitranga iny. Reny zany nivoaka tao amin'ny Assemblée nationale ka dia miharihary fa tapa-kevitra ny hamono tena ry zareo mpitondra mananasy. Tsy azo ekena intsony ny zavatra tahaka izao raha nambaran'ny mpandalina politika iray androany. Tokony ho tonga saina sy andahy ity lalàna ity ny avy ao anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana raha ny nambarany. Izay kilan'izay mbola afaka hiverenana ny fanapahan-kevitra nataon'ny mpitondra amin'ny alalan'ny moratoire na ny fampiatoana ity lalàna ity. Azo atao tsara ny manao an'iny lalàna lany iny ho moratoire. Ina moa ilay hoe moratoire? Moratoire dia karazana lalàna anankiray zany na ohatra lany dia azo atao mbola mampiato azy. Zany hoe amin'ny teny vahiny moa hoe suspension légale. Anaovana ady hevitra, anaovana débat critique na anaovana débat de fond aloha raha mbola hita fa miteraka polémique eto amin'ity firenena ity. Azo atao tsara zay, na appliquena zay zavatra zay tany amin'ireo firenena mandroso ireo. Tsy laza hoe ny Amnesty International nangataka moratoire tamina resaka peine de mort tany Amerika na hoe capital punishment moa ny filaza azy amin'ny teny anglisy. Ny frantsay koa tamin'ny andron'ny Jacques Chirac dia nangataka moratoire tamin'ny resaka peine de mort tany Chine. Ohatr'izay koa tamin'ireo firenena arabe ireo izay mampiasa n'ilay loi sur la lapidation na ireo châtiment corporel ireo. Tadidio fa ny lalàna na dia lany misy lalàna ratsy. Ohatra zao hoe ny lalàna tany Afrique du Sud, loi sur l'apartheid. Ratsy nge zany apartheid zany. Fa ny laniny nefany azo atao no manajanona an'izay lalàna zay dia anaovana ady hevitra zany. Mbola tsy tara. Jean-Éric Rakotoarsoa, Honoré Rakotomanana, reny olona reny mahay lalàna ary fantanjareo tsara fa azo appliquer eto zay zavatra zay. Ka mba tsy hiteraka problème zany, hiteraka polémique ilay izy dia aleo miverin-dalana aloha. Andrasana ny hotohin'ity raharaha ity eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana araka izany ny baolina hijery sy tsara araka ny lalam-pandrenana tokoa ve izy ireo sa vao maika anitsakitsaka ny lalam-pandrenana ity tahaka ireo efa nitranga hatramin'izay roa taona sy tapany nahateo azy izay. Ny zava-misy aloha nampiseho ny mampifidy lalàna fotsiny azy ireto ny sombavamboaka ireto. Tsy nisy nandahy tena nandinika ny lalàna ho laniana teny Tsimbazaza. Fankahalana mpanao gazety sy endrika fanasaziana no nanrisika ny fandaniana ity lalàna ity. Ny mampametra-panontaniana dia ny hoe fomba fiasa tahaka izany ve no entina hitsainana ireto vahiny parlementaire ireto amin'ny ity fioanam-be faharoa amby efapolon'ny parlementaire francophone ity. Naneo ihany ny heviny ihany koa ny mpanao gazety momba n'iny raharaha sy resaka serasera iny ho alevina ny talata ho avy izao ny fahafahana mitenina ny liberté d'expression eto Madagasikara. Isy araka izany ny dia be ho anehoana izany fianadadiny nataon'ny mianta Randrianaevo. Mitohy ny hetsika ataon'ny mpanao gazety tao ny fandaniany solombavamboaka ny lalàna amin'ny fianserasera. Manameloka tanteraka amin'ny fandaniany volavolan-dalàna io ny mpanao gazety mafy ny hetsika araka ny fanambarana androany. Andro maloka sy misona ho an'ny fahalalana miteny sy fahalalana asa fanaovana gazety ity androany ity ary ny rehetra no manameloka ny amboletra sy ny tervaimanta natao teny amin'ny antenimieram-pirenena nandaniana ilay volavolan-dalàna momba ny fifandraisana. Manoloan'izay dia
malahelo maneho ny alahelony ny mpanao gazety rehetra tamin'ny voalohany indrindra ny tsy niainona akory ny fekevitra sy ny fanapaha-kevitra avy aty amin'ny mpanao gazety ary eo ihany koa ny tsy nandaniana ihany kory tsy nandraisana mihitsy tao anatin'ny izany fivoriana izany ny sosikevitra avy aty amin'ny mpanao gazety fa ilay volavolan-dalàna izay tena manimba sy mamono ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra ary manao gazety eto Madagasikara no niraisin'ireo mpikambana eo amin'ny antemeram-pirenena. Ny ady hevitra niseho alina tao amin'ny antemeram-pirenena dia tsy nisy afa-tsy fanenjehana sy fanasoketana mpanao gazety izay tena mampalahelo ny zavanitranga nandritra izany fotoana izany. Manoloana an'izay rehetra izay ny hetsiky ny ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara dia mbola anohy ny fitakiana atao ny amin'ny tsy fanekena izany zavatra rehetra izany. Eo ihany koa miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izahay mba hijery sy ho vavolombelona manoloana ity zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenentsika ity, ary miantso ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena, ny olom-pirenena sy ny société civile, ny fiarahamonim-pirenena mba hiara ampiray feo aminay amin'ny fitakiana sy ny tsy fanekena ny zava-misy ankehitriny. Tsy mpanao gazety ihany lasibatra ity lalàna amin'ny fianserasera ity fa ny rehetra amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra maro samihafa. Sakanana tsy hamoaka hevitra sy vaovao mety anohy toy ny fitondrana ny olom-pirenena. Manohana ny mpanao gazety ihany koa ny GPIM na ny Groupement des éditeurs de presse, d'information et multimédia de Madagascar hiverina amin'ny dinika sy ny lalàna efa nekeny rehetra. Miantso ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa ny GPIM anohana ny antson'ny mpanao gazety amin'ity lalàna manohy toy ny fahalalàna maneho hevitra ity. Tsy anaiky hatramin'ny farany miaraka amin'ny mpanao gazety ny fampiarana io lalàna io GPIM. Manampy ireo ihany koa ny olavitry ny mpanao gazety, olon-tsotra, fiarahamonim-pirenena, hiaraka anio ny fiaraha-miory sy hiaraka anao diabe ampilaminana ny talata ho avy izao ho fandevenana ny fahafana amin'ny teny eto Madagasikara. Ny toy an'ilay hetsika zany efa ny fampiresahana teo dia ho avy ampafantatra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena aloha zany isika rehetra mikasika iny fanapahan-kevitra iny sy ny tena hevitritsika taorinan' izay fanapahan-kevitra izay. Ankoatran'io ihany koa dia anatona sy hiantso an'ireo olom-pirenena, ny fiarahamonim-pirenena mba ampiray feo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenentsika. Ary ny atalata ho avy izao mbola hietsony ny fiarahamonim-pirenena rehetra ihany koa anamafy ny feon'ny mpanao gazety hatramin'izay hiara andevina amin'ny fomba ofisialy izany fahalalahana maneho hevitra izany amin'ny talata ho avy izao. Isy ny hoetsika io ary eo no hanentanana ny rehetrarehetra mba samy hiara ifanometanana, ifanome feo entina anoherana ny zava-misy. Efa niresahana ombenombeny hoe ty lalàna momba ny fifandraisany ity dia tsy ny mpanao gazety rery ihany no hiarany hoe fanagejana sy ny fanampenam-bava fa ny olom-pirenena rehetra ny isam-batan'olona mihitsy raha mbola eto Madagasikara na iza dia hiaran'izay. Andinin-dalàna maro ao anatin'io volavolan-dalàna izay tsy ny fanarahana kanefa noterenany laniana alina amin'ny sasakalina teny Tsimbazaza io no mametra ny vavan'ny olom-pirenena tsy haneho hevitra. Izy ihany koa ny miara-manonja ny alatsinainy ho avy izao. Fanoherana ny lalàna amin'ny fianserasera no antony hetsika. Lalàna izay entin'ny fitondram-panjakana hanakonana ny marina rehetra mitranga eto amintsika. Tsy ho azo atao intsony raha ity lalàna ity no mamoaka izay raharaha tsy mazava eto amin'ny firenena. Ny mamaky bantsilana ny raharaha kolikoly na fanodinkodinam-bola na fanapara-pahefana tsy izay endrika tsy fanaran-dalàna fahita matetika sy avoaka amin'ny mpanao gazety ho fatam-bahoaka na misy aza ny porofo mazava. Io tebiko no isan'ny lazana fa novonoina fahalalahana maneho hevitra sy ny fahafahan'ny vahoaka mahazo vaovao maro loko.
manoloana ny fahalalina n'iny lalàna amin'ny feny serasera iny dia naneho ny heviny ihany koa ny teo anivon'ny GPM. Lili Rabiata. Manoloana ny fandaniana tanatin'ny amehana tsy voamarina ary tsy voahevitra ny lalàna amin'ny feny serasera teny anivon'ny anteny meram-pirenena. Ny GPM manana groupement des éditeurs de presse d'information et multimédia de Madagascar dia maneho ny tsy fankasitrahany tanteraka izany. Mandritra ny andro maromaro dia anamarika ny fanoherana io lalàna mamono ny fahalalan'ny fanehoan-kevitra io anatin'ny firaisan-kina ny GPM. Ampatsiahy isan'andro ny mahazava-dehibe ny fahalalan'ny fanehoan-kevitra, ny fahalalana anana hevitra, ny fahalalana manome vaovao na ihany koa ny fahalalana ho an'ny olom-pirenena rehetra handray vaovao izay hita ao amin'ny fanambarana iraisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona ary toanan'ny GPM mafy ihany koa. Hanao ny hetsika fanoherana io lalàna mamono ny fahalalana io ny GPM ary hanao tatitra mikasika izany amin'ny fiarahamonim-pirenena. Maneho ihany koa ny firaisan-kinany amin'ny aina aman-jery tsy miankina sy ny mpanao gazety miady amin'ireo zo ireo amin'izao fotoan-tsarotra lalovana izao ny GPM. Taorian'ny GPM izay nanao an'izay fanambarana izay dia ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena koa nanao fanambarana hoe tokony mitovy ny tolona ary miara-mitolona amin'ny mpanao gazety izy ireo. Fanadinina nataony Miora Manitra. Fahalalana maneho hevitra tsy misy fepetra izay no mangatahany fiarahamonim-pirenena manoloana ny teritery atao amin'ny fanehoan-kevitra sy ny asa fanaova gazety. Zo fototra apetraky ny lalam-panorenana ny fahafahana maneho hevitra malalaka. Mbola mametraka izany ihany koa ny lalàna maro iraisam-pirenena. Tsy tokony adiana hevitra araka izany ny fahafahana maneho hevitra fa mifampiarana azy no tokony imasoan'ny fanjakana. Tatikiny amin'ny code de communication io mba fahalalana zay vofetra zo lalàna iraisam-pirenena fahalalana liberté d'expression, liberté tsy azo négocier io zany satria zo iraisam-pirenena io zany fa kosa fahafahana zany afatsika manao balizy ny fitondràna. Tsy mifanaraka amin'ny fahafahana maneho hevitra malalaka ny andino maro ao anatin'ilay lalàna mifehy ny serasera kajy voaary ny zo fototra aneho hevitra malalaka. Indindra anatin'ity tolo-dalàna ity izay hitanay fa tsy mifanaraka velively amin'ny zo fototra ahafahana maneho hevitra sy miaro an'izany fa ahafahana maneho hevitra nkalalahana izay ny olom-pirenena rehetra dia tokony manana zo dia manana zo daholo anana vaovao marina sy vaovao tena mirindra araka ny zava-misy marina hita anatin'ny fiarahamonina. Ny zatra nandrasanay izany dia hoe tokony mba nanana fotoana nalalaka kokoa ny arana tamin'ireo parlementaire zany nafahana nijery hoe ireto sy reto avy ny zavatra tokony ahitsy. Manomboka ny tolona ho amin'ny fahafahana maneho hevitra ary indrindra ho an'ny asa fanaovan-gazety tao aorian'ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny serasera sy ny fifandraisana omaly hoy ny fiarahamonim-pirenena. Manitsaka ny lalam-panorenana ihany koa io lalàna vaovao io no izy tsy manome antoka ny fahalalana maneho hevitra. Ny eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no manana teny farany mahakasika ity raharaha ity. Naneho ny heviny ihany koa ny mpanakanto manoloana ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny serasera iny izay teny anivon'ny anteny meram-pirenena. Fanampenam-bava tsotra izao noho ny zava-nitranga hoy ny mpanakanto sareraka. Fanadidina nataony Mikael Ramalola. Ho feno atsoatsy ny fonjy eto Madagasikara raha ny fanehoan-kevitra maro manoloana ny fandaniana nataon'ny fanjakana ity lalàna amin'ny feny serasera ity. Tsy misy intsony na iza afaka maneho ny heviny amin'ny fomba fanakianana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Ho an'ireo mpanao antsikana izay mampiditra ny raharaham-pirenena ao amin'ny sketsa ohatra dia tsy afaka manao izany intsony izy ireo. Ho an'ny Prince manokana izay fantatra amin'ny vazo miteny tsy hijanona na misy azy izany teritery izany. Anisan'ireo tena angadinay mihitsy le mba miteny ny zava-misy, miteny ny zavatra tsy mety, miteny ny zavatra mahakamo, miteny an'izay zavatra tsy tiany zareo rehetrarehetra. Nefa ny ilaina le izy, ilaina ihany manko le miteny tsy mitsikera sy namana ratsy ary dia ilaina koa mana tsara rehefa ratsy tsy maintsy tenenina. Dia eo indrindra zany tsika manontany tena zany hoe tena higadry eny Tamora zany zay sy ry Samuel sy ny namanay rehetrarehetra sarisareraka sy ry sasany ireny. Ngambany mety tena tokony efa iomakomana amin'izay zany zahay zany hoe eny Tamora amin'izay. Fa ny anay aloha tsy maintsy tohizanay foana ny anjara ndraikitra satria izay no fahasoavana amen'Andriamanitra anay. Miteny zay, manao vazo miteny zay dia miteny zay rehefa tokony hiteny, dia manginy zay rehefa tokony angina,
fa ohatrany teny amin'izay aloha zay atoato ohatrany tsy de rariny loatra le izy ohatrany misy zavatra tsy norma ihany le izy. Lasa toy ny iran'ny popo hoe ny sitrapo ny vitany nefa ianao feheziny. Toy izany manomboka izao ny fiainam-pirenena raha ny fanazavana azo hatrany. Ny maha olombelona no simba amin'ity raharaha ity. Tantara efa nisy ka nampiongana ny mpitondra hatrizay ny zava-misy toy izao raha ny fanadihadiana. Toy ny tranga nisy tamin'ny taona 2010, ny fanampenam-bava nataon'ny fitondrana revolutionnnaire. Teo ihany koa ny zava-nisy tamin'ny 2012, ny sy ny fanangonana olo-tokana ny harem-pirenena sy ny famehezana ny fahefana rehetra. Manantena ny tsy misy isika raha nambarany sareraka, iray amin'ireo mpanaova azy miteny ihany koa. Fa rehefa olo-pirenena mahatsiaro mijaly zany dia tsy mahazo miresaka aminareo na miresaka aminay, andeha ho avoaka anay. Zay zany lizy na dia ho ampijaliana na ho pretinata na ho pretinata, dia zay atao hoe didy zatona zay. Hoe ny zavatra ny sasaran'ity malagasy ity, ny edivany mafy, nandritiny hatrany amin'ny fanjanahantany, mandra-pahatonga an'le mary, dia nipotehana ao anatin'ny ray andro. Torohevitra omeko toizo hatramin'ny faran'le radio miara-manonja. Ary aza mitsitsitsy tsony mandra-pahatonga ny hovadika décret d'application ifoazan'ny pray-firenena. Tsisy nakety na fitiava-tanindrazana io, na fitiavana pray-firenena io. Mandainga io fanjakana io, io zalahy mitondra eo zao, hatrany amin'ireo député ny fideny io, ny sénateur ny fideny io, raha miteny hoe mipatiany manodidina azy izy. Ka lizy zany tsy ho an'ny mpihira sy ny mpanao gazety rehetra. Fa ny pray-firenena ny lazainy hoe sao mananteny ianao fa mieritreritra anao reo mpitondra reo. Ianao zany ny olo-pirenena tsirairay dia atsoko ary ilazako fa mitovy amin'ny mangataka afo amin'ny maty raha mangataka zavatra amin'io na manantena zavatra amin'io. Hoe ny maty ve? Ny maty ve? Anaty zavary hoaninao? Ny maty ve hijery asoanao? Ny maty ary mbola azoko lazaina. Mbola mitah izy ny malagasy. Firaisankina ny vondron'olona rehetra no nambarany fa tokony ho atao fa jijanona angina toy izao. Firenena iraisana ny firenena fa tsy firenena n'olo-tokana. An'ny malagasy maherin'ny 2020 tapitrisa ny firenena fa tsy an'ny mpitondra iray fotsiny ihany. Fanontaniana mipetraka ny hoe aharitra hatramin'ny oviana ity fitondrana ity raha mbola izao hatrany no mitoy. Anjaran'ny olon-tsotra indray no maneho ny heviny manoloana ny lalàna mifehy serasera iny betsaka ny nandany tsy teny fa hoe matahotra ny osamboriny izy ireo fanadadiana natao mianta randrianaivo. Tahotra, atezerana, akiviana, izay rafitenina no lazain'ny olon-tsotra maro no antaniana mahakasika amin'ny fandaniana lalàna amin'ny feny serasera. Androany hita sahady ny fiantraikan'ny fanakonam-bava sain'ny fitondram-panjakana tao. Betsaka ny tsy nasaina alaina sary, ny tsy nasaina ny hevitra. Etsekilan'izay ny marina ihany no ilain'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampitam-baovao. Raha misy etaetan'ny vahoaka zany dia mety lasa tahotra le izy. Dia lasa tsy samy teny zany hoe lasa ohatrany hoe fampianam-bava zany ny vahoaka ny tena marina dia na misy ary ny zavatra tokony ho tenenina dia tsy afaka milaza zany ianao fa noho ny fatahorana. Tsy mety zany fa tsy natao an'ny mpitondra fotsiny ny vaovao. Vaovao rehetra izy mitanga fa ny marina. Ny anao zany dia vaovao marina fotsiny naseo dia izay tsisy ankoatran'izay. Fa ny vaovao aloha zany raha amiko tonga dia aleo lazaina ihany ny vaovao hoe ty vaovao marina mba fantatra ny be sy ny marina. Sy mba afaka maneho hevitra ny vahoaka fa tsy tokony sakanana zany. Tsy tokony sakatsakana mihitsy fa aleo ny olona neneho satria voatery hoe manan-kena dia ahika foana vahoaka koa ny mba mijaly. Dia mijaly ny vahoaka amin'izao. Za zao miasa zao mihitsy ny ara zao ny tena hitako hoe tena tsapako aloha amiko samindreny hoe tsapako fa tena mafy ny fiainana amin'izao. Tsy azo atao tsy miavona mihitsy ny vahoaka raha ohatra hoe mitaka zoany hoe anao anio hevitra amin'ny anina miaraka amin'ny mpanao gazety ny vahoaka. Rariny io. Voakasika izay ihany koa ny tanora ampy na tsy ampy taona mampiasa tambazotra tserasera. Tsy mety koa zany satria io izy ihany ohatrany hoe tokony teny an'izany sa tokony tsy miteny an'izany dia amiko zany tokony tsy fefena mihitsy zany olona miteny izay tokony miteny. Tsy hoe zany ohatrany tsy ekenay zany. Dia ilay tsy maintsy hoe tohizanay foana na misy io na tsy misy. Hoe fisamborana izay tsy matahotra fa aleo izy hisambotra aloha zany hatreto. Fa betsaka tsy maintsy mandeha
na faly izy na tezitra. Raha toka miatra nefa ity lalàna amin'ny fenserasera ity, tsy afaka ny andefa vaovao mety anoho itoina ny fitondrana intsony televiziona sy onjam-peo tsy miankina rehetra. Tsy afaka moka amin'ny fitarainam-ponina, ny fahasahirana ny vahoaka, ny tsy fanaran-dalàna mety ataon'ny mpitondra, ny osika, alatra amin'ny arinan-kimbony tany sy ny sisa. Vaovao manohana amin'ny fitondrana, manatsara amin'ny filoham-pirenena sy izay eo amin'ny fitondrana rehetra tahaka ny vaovaon'ny fahitalavim-panjakana sy radiom-panjakana no tsy maintsy avoaka ny rehetra. Tandondomindoza ny lalam-piofanana serasera manonela ny toedra raha iainan'ny sehatry ny fanaova gazety ankehitriny. Tsy manakana ny mpianatra ho mpiofanao mpanao gazety nefa ny toedra raha misy amin'izao fotoan'izao raha nambaran'izy ireo fanadadiana. Iray amin'ny mpianatra 20 namaly fa tsy liana intsony amin'ny fiofanana ho mpanao gazety raha nanontanianay. Tsy misy intsony maha-firenena demokratika any Madagasikara manoloan'izao faneriterena atao amin'ny mpanao gazety izao raha ny hevitr'ireo mpiofana sendranay androany. Tsy nahatao akivy io toedra raha io fa irosany ny lalam-piofanana hatrany izy ireo ary ady ny anovany io lalàna io rehefa tonga eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Mbola mazoto foana aloha hatreto satria tsika pays démocratique dia ilaina le famoahana hevitra sady ny olona rehetra koa ny mpijery manana zoa afantatra zavatra tena marina sy tena misy eo amin'ny firenena. Raha ho anà aloha za ohatra ny tsy amitra fa androso foana tsy maintsy mandroso foana. Toedra raha eto a Madagasikara manoloana ny fahalanian'ny code de la communication tsy maintsy miroso ihany aloha satria ny asa fanaovan-gazety dia fahafantarany vahoaka malagasy ny vaovao. Raha ohatra ka ny asa fanaovan-gazety zany teriterena, tsy ny mpanao gazety ihany zany mizaka ny vokan'izay fa ny vahoaka malagasy tsotra ihany koa satria tsy afaka halala n'inon'inona izy nefa mba noho ny fisian'ny gazety na ny radio na ny télé zany no mba ahafany vahoaka tsotra mahalala ny vaovao. Dia misy aza io tsy maintsy manao satria mety avy aminay tele avy aminay koa zany mety hanova io code io na orinany mety hoe hitaky mihitsy za hoe voa io fa tsy sahaza. Mety hampiembotra ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny mpianatra rehefa tonga eo fotoana hisafidianana lalam-piofanana ambaratonga ambony izao fahalanian'ny lalàna amin'ny feno serasera izao hoy ny mpampiofana. Tsy natao hiteraka olana nefa izany raha nambaran'ny mpampiofana mpahay lalàna iray. Tokony hafantatra io lalàna io ny mpianatra mialohan'ny hisafidianana ny lalam-piofanana. Amiko manokana aloha tsy dia hitako loatra ny hoe tokony ampianan'ny vidika eo niveau mpianatra communication ny fanan'ilay lalàna satria ny lalàna raha tokony izy dia natao aparitaka ny anivon'ny be sy ny maro. Izany hoe mialohan'ny idiranao anatin'ny misehatra io zany dia tokony fantanao tsara hoe inona lalàna fe ary ny lalàna dia anjaran'ny tompon'andraikitra mampafantatra azy eo anatrehan'ny olona mpampiasa. Tsy ireo mpanao gazety amin'izao fotoan'izao ihany no misedra olana amin'ny fandaniana ny lalàna amin'ny feno serasera. Ny fahalalàna amin'ny teny sy maneho hevitra no voatohitohina. Hiaran'izany avokoa araka izany ireo mpiofana mpanao gazety amin'izao fotoan'izao, ny taranaka ny aoriana ary ny olom-pirenena rehetra. Tontolo amin'ny politika kosa dia tao ireny fametram-pialana ny filoha-lefitra nasionaly antoko FGM omaly dia tokony anana ideolojia sy hanaja ny lalam-panorenana ny antoko rehetra raha nambaran'ny filohan'ny antoko avana. Ny fomba fijery sy ny fomba fiasa kosa ny tokony ovaina raha ny filazan'ny antoko monima. Fanadadiana ataon'ny Gaetan Andriatsiravo. Tokony anana ideolojia na firehan-kevitra ny antoko rehetra hoy ny filoha nasionaly ny antoko avana androany ary ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny fanatsarana ny vahoaka no anatanterahana izany. Ny antoko rehetra aloha dia tokony anana traikefa sy ny ideolojia tsirairay avy. Dia io nefa tsy maintsy atao anatin'ny lafiny demokratika fa tsy azo tapenam-bava. Ny vahoaka tena tsy azo tapenam-bava mihitsy. Rehefa tapenam-bava ny vahoaka dia memelotra ny demokrasia, dia memelotra ny fandrosoana, dia ny olombelona moa tsy maina falena ny hitanareo ihany fa fizetika dia miova, dia lasa tsy voatana, dia lasa tonga any amin'ny kolikoly, dia tokana amin'ny fanarahan-dalàna, fanalàna ny lalam-panorenana. Fa misy lalam-panorenana ireo io koa zany aloha dia tsy maintsy tokony arahan'ny parti politika rehetra. Ideolojia zany dia fanalàna ny lalam-panorenana dia fidina amin'izay zavatra tsy rariny rehetra.
tsy pas le manano kolikoly ny vahoaka ame mahantra dia zava ny hevitra hoe ahoana no anaovana zay mba ampiadana ny vahoaka. Ny tena tokony ataony atoko rehetra dia ny ampiadana ny vahoaka voalohany indrindra. Manodidina ny 30 ny antoko politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, na ireo antoko faran'izay kely indrindra aza raha ny loharanom-baovao azo manokana fotoana ifampidinika sy hifanakalo hevitra, hanatsara ny fiainan'ny antoko, hanatsara ny endriny eo mason'ny fiarahamonina sy ny vahoaka malagasy ary hitondra anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena. Raha ny zava-misy ho an'ny antoko SVM nefa araka ny fanazavana nomeny ny filoha lefitra nasionalin'ny antoko izay nametra-pialana omaly, tsy hita ao anatin'ny antoko avokoa ireo. Tokony hovaina ny fomba fijery hoy ny filoha nasionalin'ny antoko monima, misy voambolana maro tokony hovaina na fomba fijery na fomba fiteny na fomba fampiarana azy, ohatra amin'izany ny hoe antoko politika, antoko mpanohitra, fitiava-tanindrazana sy ny sisa. Ahafahana manatsara ny fiainam-pirenena amin'ny lafiny rehetra izany, ny firenena izay efa latsaka ao anatin'ny fahantrana tanteraka amin'izao fotoana izao. Dia tokony ho faritana tokoa ny voambolana sasatsasany satria voateny matetika ohatra ny fitiava-tanindrazana. Fa inona tokoa moa ny atao hoe fitiava-tanindrazana sao dia mba efa niova ny fahalalan'ny malagasy ny atao hoe fitiava-tanindrazana satria samy miteny ilay voambolana fa move dikateny mitovy ny ampiasana zany voambolana zany raha eto Madagasikara no resahana. Ka manoloana zany dia raha miteny ny tenanay moa zany dia misolotena ny tenako voalohany indrindra ny antoko monima ary ny vahoaka izay mahatsiaro voageja ary mandry tsy lavoloha ary tafahitsoka lalina ao anatin'ny fahasarotam-piainana sy ilay fahantrana izay mahatratra 700 mahery ny tany eto Madagasikara. Iaraha ny rehetra miambokevitra treto na mpanao politika na mpanara-maso ny fiainam-pirenena na olon-tsotra ny hoe tsy mirona amin'ny makany amin'ny fampandrosoana ny hetsika ataon'ny mpitondra. Ny mifanohitra amin'izany no zava-misy dia ny fanamafisαν'izy ireo ny fahefana ahafana manatanteraka ny fifidianana ny taona 2024. Adino tanteraka vokatra izany ny fitsinjovana ny vahoaka sy ny fampandrosoana ary ny fametrahana ny tany tandalana sy ny fanjakana tsara tantany ambety teny ny filoha. Tontolon'ny fitsarana kosa dia tsy manana fahaleovan-tena ny fitsarana eto Madagasikara manoloana ny fahefana mpanatanteraka hoy ny fiarahamonim-pirenena androany volavolan-dalàna mahakasika ny fitsarana manokana na ny cours spécial indray no tsy maintsy hodinian'ny fahefana mpanao lalàna. Fanadadiana ataon'ny Miora Manitra. Cours spécial sur la délinquance financière, économique et fiscale. Io indray no rafitra kasain'ny fahefana mpanatanteraka atsangana hitsarana ny resaka kolikoly avolenta sy fanodikidinana ny are-pirenena. Ho aroso hodiniana sy olaniana eny anivon'ireo fahefana mpanao lalàna io volavolan-dalàna mahakasika ny cours spécial io. Manoloana izany, mangataka ny fiarahamonim-pirenena ny hanemorana ny fandiniana sy ny fandaniana ity lalàna ity. Antony mbola tsy nisy aloha hatreto ny fikonan-doha tokony atao manoloana ny anolorana volavolan-dalàna tahaka izao. Matsiaro ho voadingana ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny fandraisana fanapa-kevitra goavana tahaka izao. Tsy mety ny fametrahana io cours spécial io araka ny fanazavana. Tsy mety io cours spécial io satria matoa anao miteny fitsarana manokana dia misy privilège de juridiction zany misy manokana dia misy acteur misy mpietsehatra manokana zany eto amin'ny firenena ho tsaraina nefa mitovy daholo tsika rehetrarehetra na ny mpitondra ny filohan'ny république na isika olon-tsotra eo alohan'ny lalàna amin'ny ady amin'ny kolokolo sy amin'ny rehetrarehetra tsy misy an'izany hoe iry tsy tokony oatra joint iry tsy mety io cours spécial io na iza no ny instruire ny dossier hoe procureur spécial avoleta ny niveauany satria mbola misy kolikoly ary tsy mahaleo tena ny fitsarana amin'izao fotoana joint. Lalàna efa misy ihany no voahitsaka manoloana ny volavolan-dalàna mahakasika io cours spécial io. Anisany voahitsaka ao anatiny voasoritra ao amin'ny article la 3 koa ny code des aires protégées izay hitsahany iny koa zany fa marary ve le
code protégé sur ireo procédure pénale rehetrarehetra reo zany ny amoronana spécial sy exceptionnel foana eto amin'ny firenena afaka atao tsara mihitsy manao hoe loi d'amnistie raha ohatra ny resaka entre 2002 et 2013 farany transition resahana na hoe manao commission politique tsy maninona na parlementaire na any amin'ny gouvernement fa ny mamorona an'izao zavatra ohatr'izao tsy misy eritreretana zany tsy misy fikaonan-doha dia karazany toa anitatra indray le kolikoly na mbola anamafy ny trafic d'influence eto amin'ny firenena. Araka ny fantatra efa misy efatra ny rafitra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara tsy hita nefa ny asa vita ny famijanona eo amin'ny fanadadiana fotsiny ihany. Hatreto aloha tsy mbola misy ny didiny voaka mahakasika ny fanodikodinana ny harem-pirenena ny fanaovana kolikoly avolenta na tsy fanarahana lalàna eo amin'ny lafin'ny fandoavan-ketra. Namaly ny fanazavan'ny mpivarotra asa tanana eny amin'ny Pochara Umarainy io ny eo avy eo amin'ny ankilany manana ny taratasy mazava izy ireo ary osoka ny filazana fa tamin'ny-panjakana ity taliny ity raha milambarany mpisolo vavan'ity orinasa voatonontonona ity. Fanadadiny Mikael Ramalola. Efa mahazatra ny raharaha ary tokony hanaraka ny didim-pitsarana ny voaka ireo mpivarotra eo anivon'ny Pochara raha nambaran'ny mpisolo vavany ilay orinasa voatonontonona amin'ity resaka tany eo amin'ny Pochara ity. Fanevadevana sy tsy firarahina ny didim-pitsarana ny voaka no misy ary fampirisihana ireo mpivarotra tsy hanaraka ny lalàna raha ny nambarany hatrany. Miandro zay matoko foana ny fitsarana fa iasa-pahamendrena ny fitsarana amin'izay didy avokany io fa zay tsy hanao ohatran'ilay olona mampirisika amin'ny vahoaka tsy hanara-dalàna. Raha hitinareo andalo eo amin'ny toeran'io zao dia misy loatra hoe didim-pitsarana egalina egalina ny dikany hoe midika mamono vahoaka. Fanevadevana fitsarana ny zany fanaovana tsinitsinina ny fitsarana ny zany tsy raha mihitsy ny tokony beazana ny olona fa andeha araky ny lalàna ary ity zavatra ity aloha tsy hoentina resaka politika tsy asiana resaka politika. Tsy tokony ampiarahana ny raharaha politika ity resaka ity ary tokony lalàna trano no ampiarina araky ny fanazavan'ny mpisolo vava. Nambariny ihany koa fa tsy nanome alalina ny komina tamin'izany fotoana izany amin'ny fanorenana ireo trano eva fivarotana maro eo amin'ny ara malagasy. Tsy ohatran'ny hitantsika amin'izao fotoana izao iny teo fa tamin'ny volana mai 2015 nanomboka nanorenana ny roa izao. Raha naniraka ny vady tany ary izay manao fitsariana sy ilaza amindreo hoe ajanony le fanorenana dia tsy navela niditra ny vady tany ary nytenina hoe tsy afaka andidy ianareo zay anajanona ny fanorenana ataonay. Zay ny zava-nisy dia 21 mai 2015 indray tia ny fanamarinana avy any amin'ny commune fa mbola tsy nanome alalana ny be ny tanàna na ny commune anaovana fanorenana io. Voalazany ihany koa fa voaingana ny fikambanana no nitsangana fa tsy araky ny voalazan'ireo mpivarotra fa efa 20 taona izay. Fanontaniana nipetraka ny hoe iza marina ny manana ny rariny amin'ity raharaha tsena amin'ny Pochara ity. Ilay orinasa voalaza trano fa mitady hividy ny tany-panjakana ve sa ireo mpivarotra ny laza fa nanajara ny tany efa ela. Tantara mitoy ity resaka tsena ny Pochara ity ankehitriny. Mitoy ny ady eo amin'ny mpandraharamanam-bola sy ny malagasy mivelona amin'ny tany-panjakana. Ifandirana sy fampisehoana solombavam-bahoaka ity olana ity saingy tsy hita hatreto izay vahaolana mazava. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa dia tantsaha maro no hiara hivondrona ao amin'ny Fiermada andeha amin'ny fahavalo ambin'ny folo izay atao amin'ny stade annexe Mahamasina Hetsika izay hanomboka amin'ny fahatelon'ny volana Aogositra ho avy izao ka hatramin'ny fafitony volana Aogositra. Ny tantsaha malagasy moa no azo tombon-dany amin'ity hetsika ity. Fanadadinina ataon'ny Mikael Ramalahatra any. Ifantoka amin'ny fivarotana ny vokatry ny tantsaha sy izay ilaina amin'ny fiainana eny ambanivohitra ny Fiermada andeha amin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ity taona ity. Tombony iray goavana ihany koa ny fisian'ny fifankalozan-kevitra sy ny fifanankalozana traikefa amin'ny tantsaha maro izay tonga. 530 nisan'ny trano eva hitondra vokatra amin'izany. Tantsaha izay avy amin'ny faritra manerana ny nosy. Hoentina amin'ity ireo karazana sakafo rehetra hita ary azo ambolena eto Madagasikara. Mampiavaka azy zany dia ho hita mandritra ny foara ireo karazam-bokatra maro samihafa atolotry ny tantsaha avy amin'ny faritra 20 ka isan'izany ny ara-tsakafo izay ampiseho tokoa ny mahasopotra sy mpamatsy ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara ho an'ireo nosy manodidina.
hiavaka amin'ity andiany fahavalo folo ty koa ny ezaka ataon'ny tsatsa sy ny mpiara-miombina antoka aminy eo amin'ny fomba famokarana mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro sady mikajy ny tontolo iainana. Ireo tantsaha tsy dia afaka mampiseho ny vokany amin'ny rehetra ny tena azo tombony amin'izany. Ankoatr'izay, isan'ny hoentin'ireo mpiara-miombin'antoka ihany koa ny fanampiana ireo olona izay mipetraka any ambanivohitra. Projet anankitelo zany no ho avy eo dia ny fambolena papery dia resaka ny environnement proder dia isan'le resaka fanabeazana tafitana tantsoroka fitatana sekoly dia isy fampahafantarana momba an'ireo projet ireo zany mandritra an'le fiarmada. Dia misy koa le sekatsoka izainana fanatsarana ny fiainan'ny olona mipetraka any ambanivohitra izay miaraka amin'le tetikasa anankitelo momba fambolena iretsy. Tsena be iraisam-pirenena ho an'ny vokatry ny tantsaha sy izay ilaina amin'ny famokarana rehetra any ambanivohitra no hita amin'ity hetsika ity. Hetsika izay hanomboka ny 7 volana aogositra izao ary tsy hifarina raha tsy amin'ny 7 aogositra 2024 ao amin'ny stady annexe Mahamasina. Miterana ihany koa ny tatitra amin'ny fiankaran'ny vidin-tsolika manampitrotraka izany ho izy ireo ny vidin'ny kojakoja samy hafa tsy hafa manoatra nefa ny mpanjifa manoloana ny fiankaran'ny sarandalana. Fanadadinina nataon'ny Narindra Randrianomanana. Tsy afabela amin'ny fiatrakan'ny vidin-tsolika ankoatra ny mpanjifa ireo mpitatitra eto an-drenivohitra. Lasany amin'ny solika sy ny fikojakojana ny fiara isam-bolana ny versement azon'ny mpitatitra isan'andro. Manodidina ny 500 isan-jato ny fidiram-bolan'ny mpitatitra lasany amin'ny solika avokoa. Eo amin'ny 2 hetsy ka hatramin'ny 3 hetsy isam-bolana ny fandaniana eo amin'ny fanamboarana fiara sy ny vidange izay miankina amin'ny fiara tsirairay avy. Manampitrotraka ankoatra izay ny fisian'ny fitohanan'ny fifamoivoizana izay mihamafy indrindra mandritra ny andro fety. Ny isam-bolana izay manao vidange dia ny ankoatran'izay simba matetika angamba ny froid angamba zao no mahavoany matetika. Iny aloha tena mandany dia tena mandany satria le sprinter ohatrany tena ity zao lafo be ny azy ny pièce. Plusin'izay koa ny gasoil koa moa sonita be raha teo dia mpinainaiky mihitsy zany na izay na ny patron amin'ilay fahasimbana tomobile. Dia matsatsany amin'ny 1 million mahery azy zany manao moteratera raha izay ny tapaka satria tsy maintsy manao réglage pompe ianao manao réglage motera mihitsy zany. Mila mandrava nretsaretsa mihitsy zany raha midécale le sena dia tokony hijanona amin'ny efajato le sena tena tokony ampidina satria na izay koa raha vao mitondra mba manjifa sy mandeha bus foana ihany koa maraina sy hariva. Tsy maintsy miatrika ny fiakaran'ny sarandalana ireo mpandeha amin'ny 9 Jolay ho avy izao. Sarandalana izay hiakatra 500 ariary raha toa ka 700 ariary izany raha ny vidiny tena izy no ampiarina eto amintsika. Miandrandra fiovan'ny tolotra ny mpanjifa ao aorian'ny fampiakarana ny sarandalana io. Fa somary sansahirina dia tsy tokony hampakitra zany le frais. Koa zany miady bisy somary manahirina kely ihany koa zany le fiposahan'ny olona miditra ao anatin'ny bisy. Taxi be zany manana zo izy mampiakatra ny frais dia mba mandray olona koa izy fa misy bako le taxi be reo milaza hoe tsy makanty tsy mandeha makarity dia miodina an-dalana fa zay mba pepetra mba raisina zany. Sady zay le izy zany tsy misatisfaire tsara ny besoin-ny olona le fiasan'le taxi be. Ohatra fotsiny famonjena lera zao dia efa embouteillage be dia mainka atara. Amin'ny hariva le taxi be andrasana ny olona avy miasa tsy hita ny taxi be dia mainka izy asonitra amin'ny frais nefa le qualité de service ny zareo tsy hatsaraina akory le izy dia mainka miteraka fahasiarana ho an'ny vao. Tsarana aloha tsy dia tena hitako hoe afaka anao ahoana moa le taxi be fa eo ihany ve aloha no eo fa le prix aloha raha ny tena marina efajato raha mampikaikaiky nefa raha hoe mbola hiakatra zany indray sarotsarotra angamba zany be da be mety tsy havita zany. Raha ohatra ny eny aminay dia hoe tsy atao falery be le olona dia tsy atao ohatran'ny hoe strapotin moa tsy maninona angamba misy ary dia mba hajaina koa le mpandeha. Tsy anjaran'ny mpitatitra irery ihany ny fitakiana fiovana eo amin'ny tontolon'ny fitaterana. Manana ny anjara asany ao anatin'izany hatrany ny fanjakana amin'ny fanampiana entana ho an'ny mpitatitra sy ny fanamboaran-dalana. Manana ny andraikiny ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fandaminana ny fitaterana.
Vaovao iraisam-pirenena kosa fa tontolon'ny baolina kitra vita omaly ny lalao manasa-dalana faharoa tamin'ny euro 2024 tafiakatra ilalaon'ny lalao famaranana amin'ny lady ho avy izao i Frantsa raha nifandona tamin'ny Allemagne ary nandavy anireto farany tamin'ny isa 2-0 i Portugal moa izany ny eo amin'ny Frantsa amin'ny lalao famaranana io mijanona any ivelan'izay hatrany antsika polisy efatra ny fantatra fa maty ary olona 7 kosa ny naratra mafy olona 3 ny voatazona vojomaika tamin'ny fifampitofirana nisy tao dalasy fa nadadina eo amin'ny sarany France 24. Nandeha tamin'loany ny fihetsiketsehana saingy tamtampoka teo ny rivotra ny basy ny trangana fifampitifiranana hafatesana olona tany dalasy omaly alina fifampitiafirana ny tranga tao anatin'ny fihetsiketsehana entin'ny mponina nanohitra ny famonoana ataon'ireo mpitandro ny filaminana na ny violence policière. Polisy maromaro no nidaraboka tamin'ny tany nentina tany amin'ny hopitaly avy hatrany ireo naratra rehetra. Raha ny fanadihadiany sniper roa no nampiasaina tamin'ny fampitiafirana olona maromaro no voasambotra saingy mbola mitohy ihany koa ny faninjehana ireo niayahina. Polisy efatra ny fantatra fa maty, olona 7 kosa no naratra mafy, olona 3 no notazomina vonjomaika. Ny iray amin'izy ireo izay efa nitsotra fa nitifitra ary nanambara ihany koa fa polisy maromaro no tokony ho vonoina. Nisy ihany koa raha ny fanazavany ny fametrahana bomba tany amin'ny toerana maromaro. Alohan'ny sarahana dia averina aminao indray kosa ny vaovaon'ny sogady na androany solomavambahoaka 20 no nandany ny lalàna amin'ny feny serasera teny anivon'ny anteny mera-pirenena na ny heviny makasika an'iny lalàna amin'ny feny serasera iny avokoa na ny avy eo amin'ny mpanao politika na ny mpanao gazety na avy eo amin'ny GPIM na ny olotrotra eny hatramin'ny mpanakanto aza dia izay no mamarana ny fampahalalam-baovaontsika izao alina izao nakasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, très sincèrement. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca-vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.